Araka izany amin'ny alatsinainy avy zao no anomboka hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika ireo mpiadina tsy vitsy amin'ireo mpiadina ihany koa anefa nanambara fa efa vonona tanteraka izy ireo amin'ny fiomanana izay fanadinana izay. Saika ny farany maraina teo avokoa ny famerenana farana nataon'ireo mpiadina baka teknika. Fotoana farany mialohatry an'izy ireo ny fanadinana izay ho tanterahana ny alatsinainy ho avy zao. Efa andro maromaro mialohan'ny fanadinana no efa nanatanteraka akory ka ny ankamaroan'ireo mpiadina dia nisafidiny nanatanteraka ny taranja rehetra. Mena sujet ny mpianatra rehetra dia à partir ny sujet iny mitretena dia iny ny révision. Fomba fandraisan'ny olona azy moa faradoboka any anay zany dia révision tanteraka zany hoe dia ao daholo ny paikady rehetra izay azo atao mena ny mpianatra sy izay rehetra mety azo mena ny mpianatra mba ahafahany miatrika fanadinana satria lavalava ihany izay fotoana ianaran'izay dia reraka ihany koa ny mpianatra tsara zany ny olo manamarika hoe averina kely aminy zavatra izay tokony fantany rehetra sy ny zavatra izay tokony ataony ary tsy maintsy ataony amin'ny fanadinana. Tsy adin'ny tompona ndraiky tratrany ihany koa amin'ny mahampanabe azy ny manome torohevitra sy fampatsahivana ho an'ireo mpiadina nala fanadinana. Rehefa farana amin'ny mpianatra mandotsitra ofitsiny ihany tokony tonony mpianatra mailo ihany koa nefa mamaky sujet dia arao tsara dia toromarika amin'ny mpampianatra satria ampianarana aza taitaitra lanio fotoana ary aza maikamaika rehefa manao zavatra dia mba jereko tsara izay rehetra azo atao. Vakina ny sujet ohatra dia maiza manao choix maiza miprety devoir atao tsara misoratra mifiana fay ohatra fa aza miroparopaka mihitsy. Nomena fotoana nareo nomena nareo hoe fotoana iny hoe adiny telo dia tapery le adiny telo sy ho 5 minutes na 10 minutes mba makina n'le zavatra natao. Zay nga matorevitra farany dia tandremo tsara amin'ny fahasalamana aza dia manao mangatsika manao fanadinana ny aleo fa tsy hoe anao manekany ampianarana any. Nandritra ny resaka izay natao tamin'ity tompona ndraikitra ity hatrany dia atsapan'izy ireo fa nidina ny faripahaizan'ireo mpianatra. Antony maro no mety mahatonga izany hoy nambarany raha tsy resaka afa-tsy ny fahaizan'ny mpianatra mitantana sy mandamina ny fotoana ianarana. Eo ihany koa ny fandrosoan'ny teknôlôjia izay manintona ny sain'ny tanora tokoa. Mila tosika araka izany ireo mpianatra amin'ny fampianarana. Tsahivina ary fa 5,730 sy eninalina ireo mpiadina baccalauréat eto amin'ny faritany Antananarivo teo aloha ahitana ny faritra Analamanga, Itasy, Bongolava ary Vakinakaratra. Ka ny 1,930 tamin'izy ireo dia misafidiny sokajy ankapobeny, 4,930 kosa no safidiny sokajy teknika.